amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta no irebakonao rehetra zay manaraka ary miaino toy ny fandarana azo antoka fanavoto amin'ny Kristy zao zay ndreketako ny mpitandrina sy lofindrindra mboarosaona na aiza misy anareo ny fahasavan'Andriamanitra anao amintsika rehetra dia mbo tanteraka amintsika fikasany ary anokatra ny fomba mpanasa-tsika ndray ny hafatra ary satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinina sy azavaina dia hivavaka isika sotra anao zay Andriamanitra mpamindramponao sotra ny fantatranaizao fotoan'izao sotra nanokafana ny fomba mpanasa-sainy olona rehetra zay mieno dia anao ny dery sotra ny voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy tompo sotra Andriamanitra ho amen alleluia dinitsika teto hoe filazana hoe voalaza melova hoe fa isanova ny andro sabata dia nandinika moa ny amin'ny Daniela toko fafilontsika tamin'izay fotoan'izay a dia nahitany amindreo biby efatra dia mbony amin'ny Babilôna, Medias Persiana, ny Medias Persiana, ny Grika ary ny Romanina. Dia aveo ndray misy an'le tandroka folo dia ny tanosaina tao daholo ny Ostrogota, ny Visigota sy reo namany efa nivatizany tantarany tamintsika teto daholo. Zay zany za mivoalaza ary nambara zavazaina tsara fa niseho reny ao ny Burgonde, nipirany hoe Suisse, nipirany Allemagne, nipirany France, nipirany Angleterre sy ndretrarehetra hitantsika tamin'izany fa niseho ny tantaran'izao tontolo izao ka hotozatsika amin'ny fanazavana satria zay no ahitantsika ny amin'ny hoe fa nisy anova melova ny andro sabata. Daniel toko fafito ny andininy 5 koatrany 7 ovakitsika minaran'i Jesosy zany. Izao Daniel nalahelo ampanahy ary ny fahitan'ny loha naha raiky tahotra dia nanakaiky ilay anankiray tamin'ny izay nitsangana teo aho ka nanontany azy ny fototra izany izy rehetra izany dia nambarany tamiko ka namfantariny ahy ny hevitry ny zavatra. Reo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay itsangana ety ambonin'ny tany nefa masiny indrindra no ahazo ny fanjakana ary hanana ny fanjakana mandrakizay alaovalo. Eto zany misatra mpanjakana mpandiby maro be an'zavatra tena mahafinaritra indrindra nambarany amin'ny teny farany teo dia hoe ny olo-masiny avo indrindra no hahazo ny fanjakana amin'ny farany fa reo rehetra zany ho resy levona avokoa. Zay mihitsy teto amin'ity andininy 20 ity manao hoe nefa ny olo-masiny avo indrindra no hahazo ny fanjakana ary raha dinina zany fanazavana zany dia zava-dehibe mihitsy amin'Andriamanitra zany ny kristianina ao amin'i Jesosy manaraka tsaraka ny tenin'Andriamanitra. Toizatsika amin'ny fanazavana dia naniry nahalala zay fototra marany amin'ny fahaefatra dia ilay biby hafa noho ny reketra sady mahatsiravina indrindra izay manana nify vy sy hoho varahana sady ny hinana sy nanotaota ary ny sisatsilany dia nososen'ny tongony ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany sy ny anankiray zay nipotrako misy 3 potraka teo anoloany dia ilay tandroka nanana maso sy vava zay miteny zavatra meopampana ary ny fijery azy dia lehibe no ny namany. Mbola nijery ihany aho ary zany tandroka izany nanoto ny olo-masina ka naharesy azy. Eto hoe olo-maso te reo olona mpivavaka kristianina mivavaka tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany dia ninjehiny io tandroka kely io. Zay zany ny ambara mpiavony ny fahagola ka nomena rariny ny olo-masiny avo indrindra ary tonga ny fotoana nahazahoany olo-masina ny fanjakana. Mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra zany dia nanao zay tsy mety foana zany io tandroka kely io. 20 zao no lazainy lay faefatra amin'ny biby dia efa
fanjakana fahaefatra ety ambonin'ny tany zay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady handrava ny tandriketra ary anososy sy anorotoro azy. Fanjakana fahaefatra tsy zany fa fanjakana romanina zay tena nanjaka iran-tany napotipotika ny firenena manodidina rehetra. Ary ny tandroka folo de mpanjaka folo zay hitsangana avy amin'izany fanjakana zany ary kisy ray koa hitsangana manarak'izany hafa noho ny voalohany izy. Zay zany hoe hafa noho ny voalohany mihitsy le tandroka ndray ankoatran'le folo satria hoe ary ny tandroka folo de mpanjaka folo zay hitsangana avy amin'izany fanjakana zany ary kisy ray koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany ary ny andresy-mpanjaka telo. Le fanjakana telo anay tsy fanjakana papaly de fanjakana telo no fahitatsika le hoe fanjakana telo zany ny foanany rava ary hitatsika le nisy anankitelo raha nanazavatsika ny Ostrogoth ny rava fanjakana anankitelo mihitsy no nravana tam'izany nravana io fanjakana kely io. Ao ny koa ny Hérule ary ao ny Vandale, ro zany ny foanany. Fa ny sisa tapajanona de le nazavainy tamitsika hoe na tonga andro fanjakana eran-tany ankehitriny. Hafahafa ty tandroka kely ty zao mbolaza momba azy eo amin'ny 520 ary tena nohitra ny avo indrindra izy sy ampahoriny olo-masiny avo indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna ary atolotry ny an-tanany reo mbarapatapitry ny fehitrandro ray sy ny fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Araka mbolaza eto zao tena nohitra an'Andriamanitra izy. Ahoana moa no matoky hoe nohitra an'Andriamanitra? Anova fotoana sy lalàna izy araky ny voalaza amin'ny ity Andriamanitra ovana ary anova fotoana sy lalàna mihitsy izy amin'ny voalazany eo amin'ny baiboly satria tandroka kely gina anova fotoana sy lalàna. Sabotsy ny sabata novany alahady ary ny paska vovonompo Kristy paska antsika sabotsy any koa zoma fo sabotsy satria zoma fo sabotsy Jesosy ny maty nasa lataondrareo koa hoe lahady koa ny paska manova fotoana sy lalàna mazava tsamana. Ny tenin'Andriamanitra zay voalaza eto eo amin'ny 520 io anova fotoana sy lalàna izy ary mampalahelo fa tsy tsapany ny olombelona mihitsy hoe tena tanteraka ve le izy fa petraka mbo tsara ary esorina ny fanapahany ka horavana hosombana hatramin'ny farany izy. Vary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny falebiazan'ny fanjakana any ambany lanitra rehetra dia homeny olo-masiny avo indrindra sy ny fanjakana de fanjakana mandrakizay ary ny fanapahany rehetra de hanompo rehetra dia hanompo sy hanompo azy. Etsika dia mahita tsara fa zao ny olo-masiny avo indrindra no handray ny fanjakana ary hatratra amin'ny farany tsy izy io fa Andriamanitra mihitsy ny teny. Raha mamaky ny 520 tsika de zao voalaza eo ary tena nohitra ny avo indrindra izy ary ampahoriny olo-masiny avo indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna ary natolotry ny an-tanany reo ambarapatapitry ny fehitrandro ray fehitrandro roa atsasaky ny fehitrandro. Tena nohitra ny avo indrindra izy aona moa ny hoe nohitra n'Andriamanitra izy ndray ary milaza ny teny hoe ray masina. Raha mivolaza amin'ny baiboly tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no ray masina fa milaza amin'ny ray masina izy. Ary amin'ny baiboly koa de milaza hoe aza milaza olo ety an-tany ho rainareo ny ara-pivavahana nefa ankehitriny lasa hoe atao ray daholo hoe mon père takabeazan'ny olona azany de tsy takatry ny sain'ny olona hoe ahoana ny nahatonga an'izany zavatra zany. Zay mihitsy ny zavatra voalaza ary raha vakitsika any io 520 io hampahoriny olo ny avo masiny avo indrindra izy ny fotoana ny atopavahana tariny papa tany de nanenjitra ny kristiany olona zay mamaky baiboly nampidiriny hatramin'ny maisina misy ny vonona misy ny meny biby tena nampahoriny mihitsy ny fotoana maro fehitrandro ray atsasaky ny fehitrandro araka voalaza fotoana maro
teo amin'ny telo taona sy tapany zao nampahory ny ola masiny avo indrindra mihitsy. Fehitrandro ray, fehitrandro roa atsasaky ny fehitrandro. Fehitrandro ray zany irery taona, fehitrandro roa teo roa taona, fehitrandro ray sy tapany teo amin'ny roa taona sy tapany teo. Tena nampahory ny olo masiny avo indrindra mihitsy izy, ary maro no vonoina. Raharahana ny tantaran'ny fiangonana dia Papa Vigile tena nampamono olona maro mihitsy. 10 février 870 vao nitsahatra zany fanenjehany zany tamin'ny alalan'ny Pie fahaenina. Fa ny Papa Vigile zany ny tena nanenjiky noko tamin'ny taona 8telopolo de nitsahatra zany tamin'ny 870 10 février. Tena zava-doza mihitsy nitranga tamin'izany fotoana zany. Atria niveriny zareo tena rariny sitsiny anenjehan'ireo olona zay mivavaka amin'ny baiboly manaraka baiboly. Raha dinina reo ty andiny 5 ty, do ny tena Andriamanitra ampahory ny olo masiny avo indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna. Ary atolotra eny an-tanan'ireo ambara patapitry ny fehitrandro ray, fehitrandro roa atsasaky ny fehitrandro. Etsika de mety hitady anova fotoana sy lalàna. Novany tokoa ny sabata. Sabata de natonga ny fiovana mantsy de zao reo gentilisa mivavaka masoandro de mivavaka lahady. Ka rehefa hitangao de ahoana ny fomba zahoantsika andreo gentilisa reo hivavaka amin'Andriamanitra. De ndaotsika aloha hiaraka aminy de atoro azy le izy miaraka aminy ao tsika miandro lahady de rehefa avy eo averina le izy ty aorina. Kanjo tsy tafaverina tsony fa de nijanona lahady teo io ary dia mandraky tiany androany tafajana lahady ny andro fivavahan'ny olona ankehitriny fa tsy araky ny eo amin'ny baiboly tsony hoe mahatsiarovany andro sabata na masina azy. Mametraka fanontaniana amin'ny olona foana, miova ve tompoko ny 10. De le olona tembeny tsy miova ny 10. Kanefa ho nareo manova azy, ahoana mampanova anay? Voalohany indrindra raha miteny hoe mahatsiarovany andro sabata na masina azy, ny sabata nge tsy alahady fa sabotsy. Andro voalohany amin'ny herinandro ny ahady, fa ny andro fafito sabotsy. Zay ny fandehany. Ary ankehitriny novanony ireo vazaha reo ndray zao ny toetrandro. Lazay ny andro voalohany ndray alatsinainy, de ny andro alahady ny lasa andro fafito ankehitriny. De asan'ny maizina daholo zany mamitaka ny olona, ary ny olona tsy malala mihitsy hoe teny izany tokoa ve. Zay nge mahatonga ny teny'Andriamanitra hoe tiavany avy Andriamanitra ao ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, sainao rehetra, ny herinao rehetra. De manaraka tsara ny teny zay lazainy. Fa tsy akory hoe rehefa mivavaka de mety, tsy zay mihitsy. Ary zay no mahatonga ny metraka fanontaniana hoe miova be ny 10 sa tsy miova. Io 10 io raha ohatritsika ka manaraka tsara ny eo amin'ny baiboly de zao ny zavatra voalaza fa tena hita mihitsy ao amin'ny apokalipsy 10:20. De ahitantsika fa tsy mbola miova ny 10 ary any an-danitra izy io. Apokalipsy 10:20 ny andininy fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny hoe rehefa afaky zany de nahita aho fa indro no vohana ny tempoly dia ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra. Misy marika kely hoe vavolombelona ery ambany reo de hoe ny 10. Mbola any an-danitra zany ny 10. Mbola mipetraka any, tsy miova. Ary zay ny nanoratan'Andriamanitra azy tamin'ny fanondrony teo amin'ny vatolampy ny 10. Mba hanehoana fa hoe tsy azo ovana ary zaho Andriamanitra mihitsy nanotra azy teo amin'ny vatolampy fa tsy olona. Zay zavatra hoe tsy takatry ny sain'ny olona zay, fa faly fotsiny hoe 10. Raha mandinika tsara zany tendretretra zantsika dia zava-dehibe le teny tao amin'ny Daniel. Velantsika le tany amin'ny Daniel iny. Daniel 7:5 de mazava tsara ny tendremandra. Ary tena anohitra ny avo indrindra izy, sy ampahory ny olo masiny avo indrindra. Ary tady anova fotoana sy lalàna, ary atolotra ny an-tanany reo ambara-patapitry ny fehitrandro ray, fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Mbola ho azavaitsika hoe atolotra ny an-tanany tandroka kely, fanjakana papany zany, olo masiny avo indrindra, fehitrandro ray, fehitrandro roa atsasaky ny fehitrandro, zany hoe fehitrandro roa taona sy tapany. Fehitrandro ray, fehitrandro roa atsasaky ny fehitrandro. Telo sy tapany azafady, fehitrandro ray, fehitrandro roa, telo zay sy atsasany.
de isy fanenjehana hoe daty noviana na natanterana zany fanenjehana izany ary tena zava-doza mihitsy mibetsaka ny kristianina maty ny vonona tamin'izany fotoana zany fa saban'Andriamanitra ho amintsika satria manazava tsara eto nyty Daniela toko afito ty fa efa voalaza mielopo efa isy anova ny sabata mazava tsara olo andiny 5 Daniela toko afito andiny 5 minaran-Jesosy ary tena anotra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olo masiny avo indrindra ary hitady aminova fotoana sy lalàna zero tsara io ary atotry ny an-tanandreo ambara-patapitry ny fetrandreo tsasaky fetrandro mizatra telo mazava tsara eto hoe efatra hoe hiteny anotra ny avo an'Andriamanitra izy satria milaza ny teny Andriamanitra hoe ray masina faharoa ampahory ny olo masina avo indrindra nanentsy ny kristiana zay maiky baiboly izy tamin'izany fotoana zany fahatelo manova fotoana sy lalàna nanova ny sabata didy folo ary ny paska ary ny faefatra de zao natotry ny atandreo mandritry ny fetrandro tsasaky ny fetrandro zava-dehibe ho antsika mihitsy mandinika an'izany hoe hay hoe tanteraka nitsaka ny sandavany zandra mbolaza atao amin'ny baiboly efa tanteraka zany ohatrany adinony olona fa maro nyreny be nay de ny tantara mihitsy tena raharaha be ngerankizy fa nisy an'izany rehetrarehetra zany fa de zao Andriamanitra fitiavana ka de mbola mijery ny olony ihany izy ary manampy ny olony ankehitriny efa ho avy Jesosy araka mbolaza amin'ny baiboly ho avy eny amin'ny rahony lanitra izy haka ny olony izy le olony tadio nefa ny tenin'ny Jesosy ao amin'ny Mateo toko 7 satria misy diso fiheverana ny olona sasany Mateo toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ampanjakany lanitra zay manao ny sapony ndraiky zay ndanitra maro anao amiko am'izany androzany hoe tompoko tsy efa namana taminareo ve zahay tsy efa namoaka de minity taminareo mba zay tsy efa nao be taminareo maro be taminareo mba zay lazaiko aminao maro de manako tsy fantatra koa nareo atretrea miala amiko nareo mpanao miriko zava-tsara ny teny hoe tompoko tsy efa naminany taminaranao mba zahay tsy efa namoaka de minity taminareo mba zahay de ahoana izy ny tompo ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mafantatra koa nareo atretr'izay miala amiko nareo mpanao miriko etsika zany de zao mivavaky retolony reto hoanao izy tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ba i zahay tsy efa namoaka de minity taminareo ba zahay tsy efa nao be taminaranao ba zahay zao ny ambareto ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mafantatra kory ianareo atretr'izay miala amiko ianareo mpanao miriko tena lavany Jesosy mihitsy ka tsy rehetra mivavaka rehetra fa mila zay mifanaraka tsara amin'ity baiboly ity fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mba hatonga antsika iorona tsara ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy marina satria tsy rehetra mivavaka rehetra fa savan'Andriamanitra ao amintsika de mba ho tanteraka antsika amin'ny fikasany ary mba hanaraka tsika hoe ina maro ny sitrapon'Andriamanitra matetika mantsy ny olona ankehitriny de ny anarana toko fivavahana ny enteherany tsia tsy resaka anarana toko fivavahana io fa famarinany baiboly zay nanomezan'Andriamanitra ny baiboly janjarantsika ny manondranika hoe ahoana marany ao amin'ny baiboly ao ahoana ny fahamarinanao ho arahako ekeko mba anisany mba olombovonjy aho anisany atao hoe zanak'Andriamanitra hitsenan'i Jesosy amin'ndraony lanitra ry havana fantomitra ny andro raha dinihina ny tantaran'izao fen'izao hoe fotapitra izy ity fa ho avy Jesosy ka raha ho avy izy moveo anisan'le vonona hitsena azy izaho sy ianao moveo vonona hanaraka ny teniny izaho sy ianao anjarantsika tsary avy hoe mba mihevitra andinika izany noho zany anjarantsika miomana ary ivavaky mandrakariva ivavaky sika tompo sotranao zay Andriamanitra mramponao sotra ny zavatra zay nambara teto fa soavanao ny hiasa mahery ka tonga anay andinika tsara amin'ny fanarana anao amin'ny fanompony anao ka de hoanao ny dera hoanao ny sotra nombonahitra Andriamanitra ary amin'ny anaranao Jesosy tompo naovako zany sotra Andriamanitra sotra Jesosy amen alleluia de manao veloma fitratra indray tompoko ny fahasoa Andriamanitra amintsika rehetra amanaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy amen